o. Ry Jesosy zanaky Davida o. Mandrafo aminay, mandrafo amin'ny fiangonana, hitana tsirary avy, ho tanteraka eto ny teninao, amin'ny toerana rehetra pahatsiarovako ny anarako, no anantonako anao, hitahiko anao, androany tanteraka eto zany teny zany, tahiny ny olonao Jehova tompony maro, izay voasasa tamin'ny rano Jesosy, tonga anatona anao ny manana olana, tonga anatona anao ny marary, tonga anatona anao ny manatrikaty, tonga anatona anao ny reraka, tonga anatona anao ny mpanota, ianao ny fanantenany velona rehetra Jehova tompony maro, tahio izay, zay tahinao Andriamanitra, mandray fitahina mandrakizay, miasa ianao ka izany mahasakana, Andriamanitra mahagaga ianao, ny anarany toe mahagaga, mpanolo saina, Andriamanitra mahery, rahiny mandrakizay, andriany fiadanana, mpanao fahagagana, ianao Andriamanitra mahagaga, sy miova malisainio ary mandrakizay, amin'ny anarany Jesosy, nanaovana izany vavaka izany, matokony teny fikasana ho aho, halleloia, saotra tomponay eo, vonatrany ho anao ireriana, amin'ny anarany Jesosy, nanaovako izany vavaka izany. Reraka ve ny vona to feno aia itadefe sara naveni fanaina fantatrao ve Jesosy ko saveze sosiku ila tena sa kaza renofen fitsafany halleluja renofen ni fitsava ni oani sai manompo azy iza vandreny feno fitarainanao tanomba reny fitarainana kampionina anao no miala eny Kaisa, halleluja. Tena saka. Renao fen fitsafany ho antsy amanompo azy. Renao feny fitsafany hoany zay manompo azy. Isany manala ireo ratram-ponao. Masutarana si kanesa toko. Isa no mafa ireo ranomasonao. Isa no Masiaro itomany anao ndraindray fa Andriamanitra ireriano lay mamafa ny ranomasonao. Halleluja, halleluja. Izy ny tena sakaisa. Halleluja. Maf kay di sa ruatelo.
Ampifaliana mifakaitana amintsika sirariavy zanak'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity na avy any lavitra na ny eto toerana faly mahita tavanao. Manonona ny fiadanan'ny Tompo, mirary fitahin'Andriamanitra ho anao. Ny mpitandrina, ny ampy sy ny mpitandrina dia nivavaka ho an'ny fiangonana. Maherezanao fa misy mpitandrina mivavaka ho anao eto. Matoa ianao mahita vahaolana ny ampiasana amin'ny lalana alehanao, dia tokony halala ianao misy mpitandrina eto mivavaka ho anao, dia mivahany olo anao. Mino izany ve ianao aloha zay la izy zay. Marina hoe miezaka ianao fa misy vavaka manosika anao avy ato aoriana. Tonga alohanao any ampiasana ny vavaka ataon'ny mpanompon'Andriamanitra eto. Halleluja. Dia tena hoe mahereza ny maraina. Aza eritreretina ny adinao sy nitsango omaly tamin'ny herinandro, manantena andray zava-baovao avy amin'Andriamanitra andro. Amen. Iderany tomposika amin'ira fiderana. Voasoratra hoe mirafirafo amin'ny Jehova ianao, dia omena anao izay iriny fonao. Inona avy ny irinao, inona avy ny angatahinao, omen'Andriamanitra anao na izay irinao. Halleluja. Alao atao mihira izay hainy rehetra mihitsy mba ampafana ny hira fidirana ny maraina. Tsy mety lefty hira ity eto anivosika Jesosy mamonjy, misy hery ao amin'ny raha mamaolana, raha mahavonjy, raha manome fandresena, raha mananatra anao. Halleluja. Zay nandray azy omena hery tokoa zanak'Andriamanitra. Hira faharoa teo afaka tavahinao, misy hery ao amin'ny raha. Hainy rehetra misy io dia afatananao voninahitran'Andriamanitra.
tena atreto aloha za dia resy lahatra misy mahery zao rano Jesosy tena marina zany fa nihatra tamin'ny voay eny zay niasa tanosy varika mody tamin'ny toerana anankiray nanaovanay fitoriana filazantsara mempita rano mempita lakana fa nihatra tamin'ny voay teny an-dalana ny andro amin'ny fa miamaizina mempita lakana fa zao teny ray mba hafa hoe mahery ny rano Jesosy nangina ny voay hoe ao aminao inona ny olanao inona ny olanao sera inona ny olanao rahalahy manana tompo ane ianao manana tompo ianao tompo tsara sady mpanao ny tsara halleluja mbola hitoderany tompo sika asandrato Andriamanitra dia hanandratra anao izy 7:50 voninahitra halleluja 7:50 tena sary io Andriamanitra io sy nanenenana ny nanolo tena ho an'Andriamanitra halleluja lasa zanaky ny avo indrindra ianao zao zay ny mahafinaritra amin'io Andriamanitra io niza niteraka anao tonga zanaky ny avo indrindra ianao velona ny fanantenana hoe zanak'Andriamanitra tapitra ny fiazakazana eto lasa ianao ataonao veloma ny tany sy ny entam-bavesatra halleluja mahafinaritra zany rehetra zany mba te ahitana zany ve no halleluja raha ny vavaka tsy dia ny raha ona ny fianakaviana ianao sy alevina pasan-drazana raha mivavaka oza tam inona ary nitomaniko fasana lanitra no ireko fasifasana hoy aho aminao manirito izany ko halleluja zany tenin'ny fianakaviana tamin'ny fotoana any ianao sy alevina pasan-drazana ianao sy mahita ny zay fasambato lavabato be ry andeha tomaniko raha solona an'iny lanitra zany tiana ho hita hatreto aloha ty ahitany lanitra sika 7:50 voninahitra halleluja Mafia
pansutu. Haleluya. Semangi toke semane. Haleluya, haleluya. Kasi urure now. Kasi urur, si urur. Wakayin. Sanggal sigareta toko. Sianda na hafu aitu kutesi. Yanda hera kisnin nanzo. Haleluya. Nan rumai sana masaf. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yama tukun fana tianyao. Haleluya. Wakaina now. Nino. Ani toku sabatareta. Azaba wisa jasmi padino. Takin tanka sana manao. Tanka sana. Wana sana kau. Wana sana kapinao. Nino anja toku. Yap tena no sinapuna nao. Baba kikaniu. Ufunata ni mantire ya. Sabi baba vai taina ni manta. Ichiftona iti. Vai taina ni manta pano. Ufunata paribasa. Hallelujah, hallelujah. Furuka makanam
Mielo amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy manana anjara fanapahana eto amin'ity toerana ity. Mino aho Tompo fa eto ianao indray amin'ny tanana, indray andraikitra amin'ny zavatra rehetra indray. Dera ny haja ny voninahitra dia ho anao irery ihany. Misaotra Jesosy, misaotra fanahy masina, misaotra Jesosy ao. Ny hevitra favery nalahelo irery tsy nanantena intsony fambola isizaya nanentia Haleluya. Manolotra fiarabana ho antsika rehetra zay tonga eto amin'ity alahady ity miaraban'ireto rahalahy mpanompon'Andriamanitra, pasteur rehetra zay tonga eto amin'izao fotoana izao. Misaotra an'Andriamanitra dia misaotra ny pasteur Isaia mivady hatranatrany izay ny fanomezana anjara afana mizara ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitahin'ny Tompo ho amintsika. Haleluya. Ray amin'ireo famantarana ny amin'ny fiverenan'i Jesosy ny fitoriana ny filazantsara marina. Ireto zavatra vitsivitsy reto no mazava dehibe ny fitoriana ny filazantsara marina. Fitoriana filazantsara marina dia mitondra fiovana feno eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray. Fitoriana filazantsara marina dia tsy misaraka amin'ny famantarana sy ny fahagagana. Ny fitoriana filazantsara marina miaraka amin'ny fanasitranana. Ny fitoriana ny filazantsara marina natao hiaraka amin'ny hery sy ny fahefana. Ny fitoriana filazantsara marina tsy misaraka amin'ny finoana. Ny fitoriana ny filazantsara marina natao hiaraka amin'ny fanahy masina. Ny fitoriana ny filazantsara marina natao hitondra tsodrano ho amin'ny fiainantsika. Ny fitoriana ny filazantsara marina dia manala anao ho amin'ny faresena, mampititra anao ho amin'ny fandresena. Ireo zavatra ireo no resako amin'ity marain'ity dia mirarso ny fitahin'Andriamanitra ho an'ny tsirairay avy izay tonga eto androany. Ho averintsika kely ilay rahateo andiny voalohany sy ny isana andininy na ny indria izy dia roso amin'ny fanambarantsika. Diova ny fiainako. Oh, haleluya. Nalahelo irery tsy nanantena intsony aho fa mbola isa ihany. Nanantena intsony fa mbola isa izany. Nanendry aho, nanendry aho izy androany mahay. Haleluya.
mifaly ao androany iny iovany fianaka amen io fanify sati nande verina farany isanandiny fikaratra nanentia nanentiahi mifaniny fananikyo io fanify alleluia amen. Matthew 4:20 andininy fa 4:20 filazantsara zay nosoratany Matthew toko fa 4:20 4:20 amin'ny agnaran'i Jesosy ary hotoriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia vao tonga ny farany ny amin'ny fiverenan'i Jesosy Kristy hoeto ambony tany androany dia mbola manohy an'izany fampianarana izany aho ary anisany anankiray lehibe ny famantarana ny amin'ny fiverenan'i Jesosy ny fitoriana ny filazantsara marina manerana izao tontolo izao ry afana ny fitoriana ny filazantsara dia baiko nataon'i Jesosy Kristy manokana marka 9:10 andiny 10:10 Mateo 4:20 7:20 20 marka 9:10 10:10 amin'ny agnaran'i Jesosy ary hoy Jesosy taminy mandehanana amin'izao tontolo izao ianareo ka mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra Mateo 4:20 7:20 20 amin'ny agnaran'i Jesosy koa mandehana ianareo dia atao mpianatra ny firenena rehetra manao batisazy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina sady mampianatra azy hitondrona izay rehetra nandidiko anareo ary indro izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao hitantsika amin'ireo andiny soratra masina anankiroa reo baiko nomeny Jesosy ho an'io lombavonjy rehetra maneran-tany satria famantarana ny amin'ny fiverenan'i Jesosy ny fitoriana ny filazantsara marina dia nanome baiko Jesosy mba andehanako andehananao hitory ny filazantsara alleluia torio ny filazantsara ambarao ny filazantsara tetezo ny vohita tanàna misy anao amparitao atao sy azonao atao fa izany ny famantarana ny amin'ny fiverenan'i Jesosy fitoriana ny filazantsara marina alleluia asan'ny apôstôly toko voalohany andiny fahavalo asan'ny apôstôly toko voalohany andiny fahavalo amin'ny agnaran'i Jesosy
fa azo hery ianareo nilatsany fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko an Jerosalema eran'ny Jodea Samaria ary hatramin'ny farany tany. Ny fanomezan'Andriamanitra ny fanahy masina dia anisan'ny programan'Andriamanitra manokana mba hanafiana hery izaho, ianao, isika, mba hahatonga antsika ho mpitory filazantsara marina izay mahatonga ny Baiboly miteny azo hery ianareo, azo hery ianareo, ilatsaka aminareo ny fanahy masina amin'izay fotoana izay dia ho tonga ho mpitory filazantsara marina ianao, ho vavolombeloko ianao, Jerosalema, Jodea, Samaria hatrany amin'ny farany tany. Dia raina ny tompo. Betsaka ny olona mametraka fanontaniana hoe inona moa ny filazantsara? Ny filazantsara ve? Vaovao Mafaly ve? Mateo, Marka, Luka, John ve? Inona ny filazantsara? Paoly miteny Korintiana 1:5, ndiny voalohany hatramin'ny 4. Fa ny filazantsara dia niresahany Paoly ao natolotra anareo ho zavatra voalohany indrindra dia ilaina ho raisiko. Jesosy maty, Jesosy naleva, Jesosy natsangana indray. Zany natao hoe filazantsara. Averiko indray mandeha ny filazantsara tena filazantsara marina. Jesosy maty, Jesosy naleva, dia tsy nijanona natao ampasana fa Jesosy natsangana indray. Halleluja. Zay ny filazantsara. Zay mahatonga Paoly miteny Korintiana 1:10, 9:10, 7:10, fa raha tsy natsangana Kristy foana ny finoanareo, foana ny fitoriana ny filazantsara toy ny milaza zavatra aotra na zéro nareo. Dia mitory zavatra maty. Falo izay mampianatra anao androany fa ny filazantsara Jesosy maty, Jesosy naleva, Jesosy nitsangana indray. Vavolombelona zany izy jasy ianao izay tonga eto androany. Halleluja. Izany natao hoe filazantsara. Ary io filazantsara marina io no asain'Andriamanitra ho toriko, io no asain'Andriamanitra ho torinao, io no asain'Andriamanitra ho ambaratsika. Misy zavatra vitsivitsy reto izay fanresako hatrariam-boalohany ny mazava-dehibe loatra ny filazantsara marina. Voalohany, tena zava-dehibe ny filazantsara marina satria io no natao hanova ny fiainako, hanova ny fiainanao, hamatika ny pejinao. Halleluja, 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 halleluja. Mamatika ny ratso tsara. Filazantsara natao hanovanao. Korintiana 2:10, hoy Paoly apôstôly manao hoe raha misy olona amin'ny Kristy olombavao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, tonga vaovao ny zavatra rehetra. Zay ny filazantsara, tena filazantsara marina. Manova ny olona, manova ny fiainanao. Hitanao, eto amintsika dia misy usine, karazana usine be dia be. Any amin'ny faritra avaratra any misy natao hoe sirama. Dia gaga ianao bolongam-parina tsofokany ao mivoaka ery sirama mivoaka ery. Dia gaga ianao fary mivoaka ery siramamy. Raha makany Antsirabe ianao misy natao hoe olsim ao, vato tanimanga no atsofonao miditra ao anatin'ny usine mivoaka ery sima. Reto ampiasaintsika anaovantsika reto finition reto. Raha mbola makany amin'ny lalana Antsirabe ianao dia mahita usine anankiray tapaka vy no atsofony ao mivoaka ery
reto karazana fer reto: fer 8, fer 6, fer 12, fer 24 sy ny sisa sy ny sisa. Manova toy izany izasy ianao, filazantsara marina, tena manova. Mpanotanao tonga eto, mivoaka eto anao, olo vaovao, vehivavy vaovao, lehilahy vaovao, ao amin'ny Jesosy Kristy. Zany tena filazantsara marina. Marina ve zany azavady? Tana mifaritra Ambatolahy Mianivazo zay efa niresako teto angambany, niakatra tanàna ty dalo anankiray rendany dalo. Ary atahorana be io dalo io satria izy dia tsy matina basy, tsy matina lefina ihany koa na sambatra nininy, tsy laitra atao nininy zany. Zany tena dalo maditra zany. Tafakatra atao amin'ny tanàna, herinandro izy niodiody teo, dia nalaza be mihitsy hoe miakatra eto amin'ny tanànantsika ilay rain-dana dalo. Olona maditra n'olona zany, volony braona be. Alahady toy izao ny fotoana, nagaga fa io tamin'io alahady io niditra tao am-piangonana ity rain-dana dalo. Avery afara izy, tsy nipetraka tamin'ny seza fa nandeha tamin'ny lalantsara, tonga teo kaikin'ny pilipitra, nandoalika izy. Zao ny teny manao hoe te iova aho, te iova aho, ivavao aho, amety an-tananao fa te iova aho. Najanona ny toriteny, didina moramora, napetraka tamin'ny fanontaniana hoe vonina marina ve ianao iova, hiala amin'ny ratsy fananao rehetra. Tena vonina ozy zao ary hoe tezana alohan'ny ivavahanao anao, hoe tezana ty volonao braona be ty aloha mialatsiny, hoe tezana aloha ty androany. Ka raha manaiky an'izany ianao vavaka ho anao zay. Tena manaiky apastera. Alleloia. Nietsika ny devoly tamin'ny fanapahana ny volony, fa resy Satana niova tanteraka. Filazantsara manova olo. Alleluia. Ty vehivavy anankiray manodidididina amin'ny 5 amby 37 amby 30 taona, rehefa arivany andro dia ary amin'ny bara ny toerana ahitana azy, misotro taoka izy, dia rehefa mamo izy dia mandeha matory ambody manga, dia inaozanao ny namany, reny alika reny matory miaraka amin'ny tangoronao, eo matory mandraparany azy. Zany fiainan'ity vehivavy ty, potika ny fiainana, potika ny avy, fa ny filazantsara manova olo. Ndray mandeha dia noetin'ny vehivavy, pino ao amintsika ty vehivavy ity, ndao ianao entina na paster, dia noentina atao am-piangonana. Mamy tena fofotoka zany, petraka teo amin'ny tableo, dia nanatona moramora azy aho. Zao ny teniteneniko: madama, afaka miova ianao, aoriany ty fametran-tanana atao aminao ity amin'ny anaran'i Jesosy, miova tanteraka ny fiainanao. Io fanany fisotro toka mangetra anao io, roana io androany. Ary androany ho atsangan'Andriamanitra, vehivavy vaovao ianao. Dia ny vavahana izy, roana ny fanany fisotro toka, roana ny devoly. Dia vita iny, nasaina namonjy fivoriana izy, dia misaotra an'Andriamanitra fa tonga foana izy ny fivoriana. Ny ray mandeha zay tena tsy fantatro mihitsy, satria tamin'ny voalohany izy niditra tao misaringotra ny volony, maloto ny tarehany, tena hitanao hoe olona resy potika. Fa rehefa afaka herinandro, vanginy fanahy masina io vehivavy eo, novan'Andriamanitra ny fiainana. Halleluja. Dia gaga nahita azy ty ve le vehivavy, fa le fahatsarana nampidirin'Andriamanitra tao. Riambana malala, filazantsara marina manova. Tena tiana hisy fiantraikana aminao,
filazantsara zay torianay androany. Ty lehilahy anankiray tanora mbola manodididina ny 20 taona mahery, leony amin'ny fiainana izy. Tanambily be tsara ao anatin'ny fotoana fahavaratra tondraka ny rano, ery amin'ny tetezany mavavy izy, andeha tsoraka ny anatin'ny anamony tena ao izy, tsisy dikany fisika eto ambony tany. Samboriny le frera anankiray izy. Inona ty ataonao? Tsy zakako tsony ozy. Aleoko maty. Zany ve ny solution hitanao? Ozy le rahalahy. Zany tena solution farany hitako. Aleoko azatasitazomina andeha hitsoraka ny anatin'ny rano, tonga dia maty tokoa. Reny rano mavavy zany tena injany zany. No, ozy le frera. Ndao anao entina ny pasteranay. Hivavany ianao. Alleluia. No entina tao am-piangonana ty tovolahy dia ny fafana roana ny fanany fomba isampo, roana amin'ny ty volo mitondra fomba isampo ho an'Andriamanitra ny voninahitra fanofonjeny Jesosy. Dia niova ny fiainana. Tena filazantsara marina manova olona, manova vehivavy, manova lehilahy. Alleluia. Zany filazantsara torinay aminao androany. Tena tian'Andriamanitra iova ianao, tian'Andriamanitra iova ny fiainanao. Marina ny teny pastera fa raha niditra tety ianao tsy tahaka an'izay nidiranao eto ny voanao androany, fa tena hofan'Andriamanitra ianao. Filazantsara marina faharoa, tsy misaraka amin'ny famantarana sy ny fahagagana. Romanina 10:20, andiny fa 7:20. Romanina 10:20. Amin'ny anaran'i Jesosy, ery amin'ny andiny 7:20. Dia tamin'ny herin'ny famantarana sy ny fahagagana, tamin'ny herin'ny fanahy masina, dia hatrany Jerosalema ka manodidina hatrany Ilikiona no nahatanterako ny fitoriko ny filazantsarany Kristy. Herin'ny famantarana, herin'ny fahagagana. Zany tena filazantsara marina. Alleluia. Tsy misaraka amin'ny famantarana sy ny fahagagana. Asan'ny apôstôly 10:20. Ny tanan'apôstôly nampiasain'Andriamanitra tamin'ny famantarana sy ny fahagagana. Isaia 9:1. Zaza no teraka ao antsika, zaza lahy nomena antsika, fanapahana eo atsoro. Ny anarana atao hoe mahagaga, mahagaga, mpanolo-tsaina, Andriamanitra mahery, andrian'ny fiadanana. Marka 9:20, andiny 20. Izy ireo dia lasa mitory miteny Andriamanitra eny tontolo eny. Ny tompo niara-ny asa tamin'ny alalan'ny famantarana maro, izay nombazy. Ny tena filazantsara marina, tsy misaraka amin'ny famantarana sy ny fahagagana. Alleluia. Fatelo, filazantsara marina, tsy misaraka amin'ny fanasikana. Terena ny tompony amin'izany. Marka 9:20, 7:20, 8:20, Maty 7:20, andiny 7 hatramin'ny 9. Asan'ny apôstôly 10:8. Ndao vakitsika daholo reo andininy reo. Marka 7:20. Amin'ny anaran'i Jesosy 7:20. Zao ny vaky miteny. Zao famantarana izao anaraka zay rehetra mino, amoaka démonia amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny fiteny tsy mbola hainy izy, andray mena rano izy, ary na dia misotro zava-mahafaty azy izy, tsy hampaninina azy izany. Mety hatanana amin'ny marary izy, dia ho sitrana ireny. Mateo 7:10. Mateo 7:10. Andiny 7. Andiny 7, andiny 9. Ary raha mandeha ianareo dia mitory hoe efa mby akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Sitrano ny marary, atsangano ny maty, dia ovy ny boka, avoahin'ny démonia. Efa nahazo maimai-pona ianareo, koa manomeza maimai-pona. Asan'ny apôstôly 10:10, andiny 9:30. Asan'ny apôstôly 10:30,
vala amin'ny telopolo amin'ny agnaran'i Jesosy. Ny amin'i Jesosy sy avy a Nazareta, izay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery, sady nandehandeha nanao soa sy nahasitrana izay rehetra azo ny heriny devoly, satria Andriamanitra nomba azy. Filazantsara maro dia miaraka amin'ny fanasitrana tena baiko mihitsy nataon'i Jesosy toroho ny filazantsara ozy dia sitrano ny marary. Alleloia! Zao famantarana izao no anaraka izay mino ametra-tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana irany. Jesosy avy any Nazareta nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery, nandehandeha nanao soa, nanasitrana izay rehetra marary. Izay dia tsy menatra mitory ny filazantsara, tsy menatra mitory ny fanasitranana aminao, satria Jesosy Kristy tsy miova maro san'io ary mandrakizay. Ary androany dia ambaranay aminao, ho anao zao manaraka zao fandarana izao, azo tanana ny aretinao. Zay samy laza aminao, azo tanana ny aretinao. Kanserana aminao ve azo tanana zany? Kista sy fibromana aminao azo tanana zany? Ny aretina mampijalanao, ny diabète sy ny tension ve azo tanana zany? Ny prostate ve azo tanana zany? Ny rein ve azo tanana zany? Azo tanana ny aretina rehetra. Hitan'ny masonay zany olona voana kansera tana prostate, efa nyteneny dokotera hoe soloana prostata plastika ianao, zay ny iananao mandra-pahafatinao. Fa tsy naoperena izy fa nositranin'i Jesosy kansera tana amin'ny prostate. Efa hitan'ny masonay kansera teo amin'ny tena, kansera teo amin'ny tongotra. Heritaona ty vehivavy ty mitazona zavatra mandeha satria tsy afaka amin'ny tena, ana amin'ny faladiana any voana kansera. Fa nositranin'i Jesosy zany, efa hitanay zany kansera amin'olo. Misy nono anankiroa, misy nono anankiray be dia be tsy tambozaina. Fa za miteny aminao, filazantsara marina miaraka amin'ny fanasitrana. Rehefa ny aretina ataon'ny dokotera hoe tsy vita, dikan'izany io le mitenen'i Jesosy hoe rofy. Zay tsy vitan'ny dokotera, tsy vitan'ny professeur, tsy vitan'ny mpanotra, tsy vitan'ny olona manam-pahaizana manokana ny fitsaboana zany, dikan'izany rofy. Fa za miteny aminao androany, zay tsy hain'ny dokotera atao, hain'i Jesosy atao, hain'Andriamanitra atao ny zavatra rehetra. Ary ilay Andriamanitra mpanasitrana tonga eto androany. Misy marary tonga eto fa Jesosy anendry anao androany, anesitra ny loharanona aretina aminao. Misy marary tonga eto fa Jesosy anesitra ny aretina aminao any. Tsy mila manatsona anao an'ireny vavaka atao anao, fa tonga dia manana finoana fa Andriamanitra nasitrana tanteraka. Ny filazantsara marina mandeha ny fotoana miaraka amin'ny hery sy ny fahefana. Zany ny filazantsara marina. Lioka toko faefatra andiny roa amin'ny telopolo. Gaka ny olona tamin'ny toroteny nataon'i Jesosy, Baiboly dia miteny manao hoe nisy hery sy fahefana ny teniny. Mateo toko fahafolo andiny voalohany, niantso ny mpianatra Jesosy dia nizara fahefana sy hery taminy. Satria ny mpitory filazantsara tsy tokony hanadino fa ny filazantsara marina miaraka amin'ny hery sy ny fahefana. Genesisy toko voalohany andiny eny amin'ny roapolo. Raha nanao famoronana ny olombelona Andriamanitra, dia hoy Andriamanitra rehefa nanao famoronana, manjaka manapa amin'ny zavaboary, amin'ny asan-drano rehetra sy ny voromanidina, manapa. Dikan'izany nomena azy ny fahefana feno, nomena azy. Fa izao nangalary ny devoly teo ampelantanany Adama sy Eva, ilay fahefana izay nomena antsika olombelona.
Zany ny antony ilaina fahatongavan'i Jesosy nofo mba handresy ny devoly ary aka tanteraka ny fahefana teo am-pelatana. Mateo 7:20 tenenan' Jesosy nomena ny fahefana rehetra sy ny tazominy ho anazy ireny rehefa resy Satana. Satria Kolosiana 2:5 Paoly miteny fa nesoriny tany aminy fanapana sy ny fahefana tahaka ny mpanjaka anankiray resy. Zany nanaovan'i Jesosy sy ny Satana. Rehefa misy mpanjaka miady ka resy ny adversaire endahana any aminy fahefana. Ampandoalena izy isorina ny fitaovam-piadiny fatorana rojo ny tanana dia ampanaovina zavatra tsy tokony vitana. Rehefa resy Satana, Paoly miteny nesoriny Jesosy no endahany Jesosy tany amin'ny fahefana. Fa ny fahefana dia nomena ho asoanao. Alleluia. Luka 7:17 hoy Jesosy efa nomeko fahefana ianareo anitsakitsaka ny mainka ny mena rano ny rehetra anana ny fahavalonareo tsisy ampaninana anareo zany. Dia volange amin'izao tsisy fahefana fampiorona ny betsaka fa devoly zany tsisy fahefana. Fa ny fahefanana aminao fa mahatonga ny devoly mirearea satria tsika tsy mahafantatra tsy ampy ilay fahalalantsika. Amin'ny fotoana anao manana fahalalana ny sitrapon'Andriamanitra dia ho hitanao fa asehonao ny devoly hoe za manana fahefana aminao fa tonga dia mandeha mandositra io. Alleluia. Filazantsara-marina mila miaraka amin'ny hery sy ny fahefana. Luka 4:19 Jesosy dia nitory ny filazantsara tamin'ny hery sy fahefana. Za sy anao ihany koa mila mamoaka fahefana. Alleluia. Nanao fitoriana filazantsara anatin'izay tanam-bilobe. Za tsy nahalala misy olona jamba ao ary tsy nitenenina manao misy jamba no entinety pastera. Fa rehefa nandeha nitoriteny tao anatin'ny fitoriana filazantsara voateny tao hoe misy jamba eto. Za nefa tsy mahalala misy jamba ao hoe misy jamba eto ary androanina iratanao. Fa niaraka tamin'izany teny zany ho an'Andriamanitra ny voninahitra nahiratra io jamba io. Hery sy fahefana. Nisy vavaka ho an'ny marary natao ihany koa hoe tongava eto amin'ny pilipitra izay marary. Dia zao ny teny tadidiko tsara hoe tsy mbola tonga aty ianao fa enantenantenandalana ianao raisin'Andriamanitra tanana ny fahasalamanao ary hosotran'Andriamanitra. Nisy vehivavy ny vototongotra tao. Vehivavy ny vototongotra tsy haiko inona ny problema tany amin'ny tongony. Nandeha izy tao anatin'ilay toriteny hoe tsy tonga aty amin'ny pilipitra anao eny an-dalana anao ho sitrana. Teny an-dalana izy vaky le fery kaky izy vaky le fery. Nisy herin'Andriamanitra nandray amin'ny tanana fanasitana tsy mbola tonga taty pilipitra. Toriteny filazantsara-marina miaraka amin'ny hery sy ny fahefana. Zany no ilayntsika ry Jesosy mamonjy. Tory filazantsara rehetra maneran-tany mila miaraka amin'ny hery sy ny fahefana. Fahefana tsy ianao fa avy amin'Andriamanitra. Ianao fitaovana fotsiny. Rehefa manaiky ho ampiasain'ny tompo ianao dia manaiky hiasa ho anao Andriamanitra. Fahadimy Marka 4:12 filazantsara-marina dia tsy misaraka amin'ny finoana. Zay ny filazantsara-marina. Hébreu 1:21 Paoly miteny ratsy amin'ny finoana tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy. Fa izay manatona n'Andriamanitra tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa zay mazoto mitady azy. Jaona 2:5 o Jesosy raha ino ianao ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Raha ino ianao ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra.
filazantsara marina mila miaraka amin'ny finoana. Mateo 1:2-3 ho Jesosy tamin'ny mpianatra, raha manana finoana kely taka ny voatsinapy ianareo, ilaza amin'ny tendrombohitra, mianjeraka amin'ny findrahana an-dranomasina, anaiky ianareo zany ary tsy misy tsy ho hainareo atao. Filazantsara marina miaraka amin'ny finoana. Aleluia. Korintianina 1:2-4, filazantsara marina miaraka amin'ny herin'ny fanahy masina. Amen zany. Hoy Paoly apôstôly eo amin'ny 9 ny teniko sy ny toroteniko tsy avy amin'ny teny fahendrena mataona fa amin'ny fanehoan'ny hery sy ny fanahy masina. Fanehoan'ny hery sy ny fanahy masina. Luka 4:14, Jesosy dia nandeha tamin'ny herin'ny fanahy masina. Zany no hitantsika asan'ny apôstôly 10:30, Jesosy avy any Nazareta, soren'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery, nandehandeha nanao soa, nanasitana zay rehetra nampahoriny ty volo satria Andriamanitra nombazy. Filazantsara marina ve tsy tokony nisaraka amin'ny fanahy masina. Aleluia. Zay mampiteny dia fanahy masina, zay miasa eo dia ny herin'ny fanahy masina, toy ny boriky miteny, vato ampitenenina ny pastera, fitaovana fotsiny ihany. Fa ny tena izy fanahy masina. Za miteny anao androany tonga eto amin'ity talata velona ity zany fanahy masina zany. Tia nendranao izy, tia ikasikanao izy, tia nasitrana ny ratraponao izy, tia mangy ny fonao izy, raha mety anao androany, satria ty fotoana androany ity dia fotoana tsara ho aso anao, tena mila manolotra ny tenanao sy ny fiainanao an' Jesosy. Zany natao hoe filazantsara. Filazantsara marina dia mamoaka anao ao anatiny aizina ho tonga ao amin'ny fandresena. Miala amin'ny faharesena, miditra amin'ny fandresena. Zany natao hoe filazantsara marina. Korintianina 1:5-4 no tenenin'ny Paoly apôstôly hoe Jesosy natsangana tamin'ny maty. Dikany hoe nitsangana, niala tao amin'ny fasana, nandresy tanteraka ny fasana. Asan'ny apôstôly 2:5-4, tsy naity ny fasana no azomina izy, niezaka nitazona ny simitera. Devoly tetsy andady nitazona hoe tsy avelana hitsangana zany Jesosy. Fa zao tsy voatazony fasana izy, navoaka izy. Zay mafilazantsara azy. Aleluia, aleluia, aleluia. Miala amin'ny faharesena, miditra amin'ny fandresena. Andriamanitra tia moka anao androany. Fantatrao moa fa ny zanak'Israely 400 taona nandevozy ny Egyptianina. 400 taona. Enjana ne zany tsisy fanantenana tsony. Efa eo aloha zay eto mandrakizay zay sy ny zafikelina sy ny taranakay. Andriamanitra tsy nanaiky an'izany. Fa navoaka an'Andriamanitra tao izy. 400 taona. Jona tana kipony asan-drano 3 andro navoaka an'Andriamanitra. Daniel tana anatin'ny lavaka liwany navoaka an'Andriamanitra. Jona 2:10, 3:7, Lazarosy maty 4 andro. Ny anabaviny arany nandresy lahatra an' Jesosy hoe ndao tsika tsy ho antsony Jesosy tsisy tokony kitikitiana azy fa efarana zao maimbo izy. Fa ho Jesosy zao no fananganana ny maty sy fiainana. Aleluia. Izay minoana dia maty aza dia ho velona indray, dia ho Jesosy tamin'ny teny misy hery sy fahefana. Ry Lazarosy zao aminao, mivoa, 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 mivoa dia nivoaka izy. Navoaka niala tao amin'ny fahafatesana ho amin'ny fandresena. Paoly, Petera tana anatin'ny tranomaizina navoaka an'Andriamanitra. Fotoana anao sy Andriamanitra androany tia hamoaka anao amin'io adinao eo, amin'ny olonanao eo Andriamanitra. Ngambe anao le olona tafaletika lalina ho ianao manao hoe fivoriana farana treako ty eto amin'ity talata velona ty
fa raha tsy misy solution androany velomena. Mafantatra moa fa tamin'ny andron'ny Elisa ny sekoly ara-baiboly nindrana famaky ary tena napakazo nipitika tany anaty rano ny lela-pamaky dia niletika natsona ilay mpanompon'Andriamanitra dia hozy izy hoe aiza ny nalatsahany io tsy miteny manao dia mamiri vola manao fa cotisation dia mividiana vaovao fa tsisy hevitra intsony tsisy hevitra intsony non mbola misy hevitra mbola misy hevitra miala ny farisena mivoaka ny fandresena avy anareo azavady aiza ny nalatsahany aiza ny nalatsahany aiza ny nalatsahany dia ozy rikaka eo ato nanapakahazo izy tsipiny tao magaka famaky nitsikafona avy ao niala tany amin'ny lalina nitsikafona ianao androany hoavoaka ny Jesosy ao anatin'io aizina misy anao io ao anatin'io problème anao io amin'ny trosa be dia be io amin'ny olana mavaky ny sainao sy ny fonao mampitomana anao isan'andro isan'andro aizanao alehako aizanao alehako inona no ataoko misy vaholana ho anao amin'ny Jesosy filazantsara marina miala amin'ny farisena ho ao amin'ny fandresena misy ny ato fa afaka mandresy anao misy ny olana fa afaka mandresy anao misy ny aretina fa afaka mandresy anao misy ny fizantoetra fa afaka mandresy anao androany ahoana Paoly Romanina 7:7 manohitra noho ny mpandresika amin'ny alalan'ilay tiantsika natao manohitra noho ny mpandresy Korintiana 4:17 5:18 saorana ny Andriamanitra izay manome fandresena antsika isan'andro amin'ny alalan'i Jesosy Kristy fandresena isan'andro Apôlona 2:2-3 vomina soavaly amin'ny andro edeny anjefa ihany ny fandresena o Jesosy jaonina 9:3 aty amin'izao tontolo izao nahitana rehefa aoriana matoky zaho efa naresy aoriany ty toroteniko ty tsy resitsonana fampandresy Mateo 9:4 o Jesosy vavadiny alo tsara isasy alleluia tian'Andriamanitra hipata fandresena anao androany tian'Andriamanitra sakelika fandresena anao androany tian'Andriamanitra hikotry fandresena anao androany tian'Andriamanitra hipampy fandresena anao androany mandresy anao noho ny rano Jesosy mandresy anao noho ny anaran'i Jesosy mandresy anao noho ny herin'Andriamanitra mandresy anao noho ny azo fijalian'i Jesosy Kristy ary manomboka androany tsy hanan-kera aminao tsony izay fanomanana ratsy rehetra ataon'ny Satana Isaia 4:17 fiadiana rehetra voaforona any amelezana anao tononoka ny fahefana amin'ny anaran'i Jesosy tsy ambinina tsy ambinina tsy ambinina tsy ambinina amin'ny anaran'i Jesosy ho an'ny vehivavy lehibe rehetra toga eto ho an'ny lehilahy lehibe rehetra ho an'ny tanora ho an'ny sekolalady tsofina rano ho amin'ny fandresena anao androany zay tsy mety hatramin'izay ho mety amin'izay zay tsy vita hatramin'izay ho vita amin'izay zay tsy mandeha hatramin'izay sokatra amin'izay ny varavara mandeha amin'izay amin'ny anaran'i Jesosy fa ianao tsy mahazo miteny zavatra miiba tsy mahazo miteny zavatra negatif ianao voareve azafady voareve le afatr'Andriamanitra azafady tsy mahazo miteny zavatra miiba ianao tsy afaka miteny manao hoe zay moa dia mahantrako zay le mpanota ny vonjeny rano Jesosy zay le vovoka zay le kankana dia olo le mpisafitany manao hoe izahay dia tsy ngetana eo anatreny fa izy dia goavam-be negatifa daholo zany tsy mahazo miteny an'izany tsony ianao mamanay taniteraka dia sepisepitra be mamanay dia zany mahatonga sepisepitra toy izao izahay dia taranaka olona tak'izao sy takan'izao taranak'olona canceriste izahay ka tsy magaga fa tonga ty amin'ny akony cancer tsy mahazo miteny an'izany tsony anao manomboka androany fa zay tokony voaka ny vavanao mpandresy aho mpandresy aho mpandresy aho mpandresy aho sitanao sitanao velonao 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 tsy mahazo mifanena amin'ny kitsony losy tsy mahazo mifanena amin'ny kitsony
ireo karazana asana ty folo fa zay mifanena amika oriny ty toriteny ty fitahina fandresena valimbava fahasoava mahafinaritra ty tenany karaha ity a tapitra toriteny pastera Isaia vakio kely ty teny ty a dia vavaka ho anao pastera Isaia izy dia pastera mahafinaritra manana fahasoavana salamo vala amby folo amby zato ty ny teny tokony ho ataonao manomboka androany dia jere tsara ty teny ty salamo vala amby folo amby zato fito amby folo teny nataony Davida aonao Davida amin'ny agnaran'i Jesosy tsy ho faty aho fa ho velo voarainao velo avatra azafady alleluia 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 miteny zavatra miabo positif ianao manomboka androany nininany karazana olana nininany karazana retina nininany karazana asana devoly miala amin'ny faresena miditra amin'ny fandresena dia mila miteny anao androany tsy ho faty aho tsy ho faty aho fa ho velona za tsy resy zany tsy resy zany ty vehivavy ty pandresy amin'ny anaran'i Jesosy ho sitrana amin'izay aho ho tahina amin'izay aho ho avy amin'izay ny falimbavaka ho avy amin'izay ny fitahina ho tahina ny zanako tahina ny vato ho tahina miditra ho tahina ny voaka alleluia alleluia filazantsara marina manova ny fiainanao ho ataon'Andriamanitra mitokantrano rehetra nisy zany androany tsisy horesy tsony eto amin'ny anaran'i Jesosy nao zao vaky ny sainao amin'ny herinandro misy problema toy zao hoy zareo no alehako minoa an'izany teny izany miala amin'ny faresena anao androany miditra amin'ny fandresena raiso ny fandresenao raisiko zany androany raisiko androany raisiko androany raisiko androany derana ny topo tain'Andriamanitra pastera alleluia Baiboly dia miteny hoe minono filazantsara iza mino filazantsara fa tsy hangano ambony tany akavana raha mino ianao ny Baiboly dia miteny hoe zay miantso ny anaran'ny tompony hovonjena Jesosy ny tompon'izany filazantsara izany ny filazantsara dia entina anambarana tianao izy ny filazantsara dia anambara fa mato anao Jesosy ny filazantsara dia manambara fa manasitrana anao izy filazantsara dia milaza anio ny alifamojena anio ny alifakastana iantso an Jesosy tsika n'ity maraina ity petera dia niteny nony amin'ny teninao dia alatsako ny aratoko alatsaka ny aratotsika amin'ny alalan'ny vavaka isika afaka iantso an Jesosy ianao araka n'izay nambara teo marary venao antsoa izy mila famonjena venao antsoa izy zay miantso ny anaran'ny tompony hovonjena any anaty lavaka mangitsikitsika venao antsoa i Jesosy mila miantso aso azy tika zareny vonina iantso an Jesosy tsy omenatra zay rehetra miantso azy matena mbola tsy vavonjatra amin'izay tsy tena mbola niantso ianao raha itsika dia miantso kasiny faly be mihitsy nareo rehefa mahatsony eto dia ametra tanana misy miteny tena ntanan'ny pastera honorie mihitsy tena iza ny tanana iza nenao nena pastera Isaia nena pastera honorie mihitsy ohatra mifaly ianao ro hoe kasiny fa misy mihoatra noho izany ity vehivavy ny tsidrana ndritry 90 taona dia tsy niandry ny kasiny tompo izy fa izy mihitsy niazakazaka nikasika any Jesosy halleluia da ikasika any Jesosy manova vavaka makasika azy amin'ity anio ty ilatsika naray menatsika tsy mahasamy antso jereo akaikitsika isika jereo Bartimeo jamba zareny mba iantso antso tahaka ny Bartimeo amin'ity anio ty hoe afaka anao an'izany ve ianao afaka anao an'izany ve ianao la tena iantsoantso an Jesosy raha tianao ny filazantsara izy impacte aminao zay mitoriana teto ao iantso an Jesosy tsika izy le anarana mavonjy ny
Miangavetsika rehetra hitsangana ary amin'izao fotoana izao a. Andao ira fa 8:30 anarana mafitra. Halleluja! Halleluja! Ino ary ohatra tsy manao zany ve ianao dia hoe hiantso an' Jesosy akory? Fa tena vonina hiantso an' Jesosy ve ianao? Teo sitrana ve ianao? Fa fantatrao ilay teny manao eo akaikiny izay rehetra miantso azy izy. Aiza hoe izy? Tianao eo akaikiny ve ianao? Tianao tonga eo akaikinao ve izy? Inona tokony atao inona? Inona ny tokony atao? Ataontsika ira fa 8:30 ary avy eo tsika dia hiantso an'ny Tompo. Tsy anasanao anatiny eto izay, efa be ny fanasana natao, fa ianao mihitsy. Andeha eny aminareo eny izy, hitsofoka eny aminareo eny izy. Halleluja! Haiderasitsika! Jesosino anaranila ulunirai namutia nanakachita vuhizi aisikaranalela nareonerinani isulwa tao Calvary ingaunifono Simbisia Jesús ineriani Ma'afaka inisota Fatiani Jesús anatika Ella Jesús now Ramavuta Itadulu nisaitiaya Antonan maro nalokony masoko naneteny fotra aho hitavita vezany fampisenan dia avy amin'ny sevapanao ny lanitra sy ny tany any itaviho lonisatia aizany ankizy rehetra milan Jesosy renao ao iterasitsika Sunula Zaina Tavichu Isa hoe iolio mafimafy moe tsika rehetra tsy misia ananatsasy tsisy takasy nasangatra ianao tany atetolany olona rehetra anampina Fatiani misy raha lasana vavofotseto a iterasitsika nanatra azy fanaovany sava-magaga Bible dia milaza raha sanatra ihany amin'ny tany atetolany olona rehetra anampina manompa miay ianao hoe inona ny vaovao Evali Chiove Tiani